Écoute, c'est la Bible. C'est la Bible. Apocalypse 3:17. Hely mifanandrina a 666:2. Fa hoy ianao manan-karena sy efa nihary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay oro sy mahandra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka hoy Jesosy Kristy. maro dia maro ny mpivavaka zay matoky dia matoky ny amin'ny fivavahana zay arahiny kanjo tsy fantany akory fa voafitaka izy ary tegna voamafy tsy maintsy voahenjika lalandava zay rehetra marina amin'Andriamanitra. Maro ny mpivavaka sady fatra-pivavaka no ho diso fanantenana amin'ny farany satria diso lalana nandritra ny fanompagna tao ka very tanteraka any amin'ny afobe mampalahelo 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 hitan'ireo fahavalo ny lalan'Andriamanitra manomboka mipitondra fivavahana ahatra amin'ny madiniky indrindra eo aminy fa niady tamin'Andriamanitra izy zany koa tsy manjary divagna oa nitariky ny fanahy amin'ny fahaverezana ireo mpampianatra ara-pivavaha kanefa nilazo nitariky azo agny amin'ny vavahady ny paradisa. Eya Alléluia. Matthieu 7:21-23. Faut voasoratra hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Midika zany fa mila miaina araka nidra fanavotan'Andriamanitra ny olona ho vonjena. Maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminagny tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa namoaka dimonia tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay ary dia hambariko aminy marimarina hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka agny no misy ny fitomagnana sy ny fikitrohanify diso fanantenagna tegna fa tsisy hevitra eka oarô mbô nandany andro tamin'ny fivavahana nandritra ny andro mpiaina sady natahotro ny voafitaka e mbola voafitaka fogna ary mbo natahotro ny very farany mbola very fogna veloma farany veloma mandrakizay fitiavako fivavahana zay farany mbola very fogna fa izao kosa arahabasoa Apocalypse 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa zay mitandrina ny ditin'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy. Alléluia. Ohabolana 16:25 fa voasoratra hoe misy lalana tololona ho mahitsy kanjo lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana no hiafaraly misy kosa lalana zay heverin'olona ho meloka nefa mankany amin'ny fiainana zay tomponagnategna no voahenjiky noho ny fahamarina kanjo sy nety voahenjiky izytsika tamin'ny farany tia vavaka fô tsy tia fahamarina ny kale voafitaka eky ny lalandiso dia noheveriny maro fahalalany fahamarinana ka dia nekena tsy misy fisalasalana fa ny lalan'ny fahamarinana kosa dia noheverina fahalalandiso ka dia notoheriny maro anisa ary noharatsiana amin'ny fomba maro isan-karazany dia nohenjehiny mafy zay sahy nitory zany fahamarinana izany. Ny
mifamatika nitondro zotra mpanondro lalana. Halleluia.